Efa mimanafantatra amin'ny fandraisana ireo fiaonambe ireo ihany koa ny eo anivon'ny commune Ivato amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay tsy mitsahatra manao ny fanatsarana, manao ihany koa ny ezaka tokony atao rehetra raha ny fanazavana ny entin'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Etsy ankilan'ny fanjakana ihany koa moa izany dia manohina lehibe an'ity commune ity ary mitondra ny anjara birika. Raha ny hatrehana ny fotodrafitrasa zany dia efa miezaka aloha ny commune manao izay tratrany araka ny tendrombola eo am-pelantanany. Fa ankoatran'izay zany ny fitondram-panjakana ihany koa dia efa miditra an-tsehatra amin'ny fanamboarana ireo karazana fotodrafitrasa maro samihafa toy ny fanamboaran-dalana, ny fanamboarana ny tsena aty Ivato, eo ihany koa ireo lalakely maro samihafa sy ny jiro. Ireo zany dia anisan'ny ezaka lehibe ifanomezan'ny fitondram-panjakana tanany sy izahay ato anatin'ny commune Ivato. Ity commune ity vavadin'i Madagasikara ary heverina fa eto avokoa no miainga ny zavatra rehetra zany ary noho izany dia rariny sy hitsiny raha eto no miainga ny fanatsarana voalohany izay vao mipaka amin'ireny toerana maro samihafa ireny ka tonga moa ny délégation maro samihafa avy eo anivon'ny fiadekinan'ny Repoblika izay mijery fotony anaovana zany fotodrafitrasa zany dia isaorana be da be ary mampanantena moa izy ireo fa dia hanana fotodrafitrasa tsara ny tanànan'i Ivato ary mifanome tovomariky hatrany moa amin'ny vahoaka eto amin'ity toerana ity mba hanajana ireo tetikasa sy ny fotodrafitrasa izay vita eto amin'ity commune ity.